Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray Nizara roa ny lalana Rainibetsimisaraka iny amin'ny Petite Vitesse Analakely nanomboka androany raha ny fampitam-baovao nataon'ny teo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Ny ilany havia dia mivantana ny Isotry ary any Tsaralalàna kosa no hizotra ny avy ao ankavanana. Ankoatra ny fametrahana mpitandro filaminana andamina ny Fifamoivoizana eny an-toerana dia hisy ny fipetra manokana handamina ny renivohitra amoron-dalana. Ireo teknisiany miandraikitra ny fanaovana marquage au sol ireto hitantsika amin'izary ireto. Nanomboka androany, Nizara roa ny lalana ety amin'ny Petite Vitesse, izany hoe ny lalana Rainibetsimisaraka, any Isotry no izoran'ny avy ao ankavanana ary any Tsaralalàna kosa ho an'ny ilany havia. Fa mahana ny olana teraky ny fitohanan'ny Fifamoivoizana no antony izao fandraisana fanapahan-kevitra ampizara roa ny lalana ety amin'ny Petite Vitesse izao raha ny fanazavana. Ary ny afarany sisiny amin'ny ilany havia dia natao parking fijanonana ny fiara. Izany natao dia mba ahafahana manatsara ny fifamoivoizana amin'ny toerana iny izay tena mitohana tokoa. Ary ny arian'ny bus zany dia tsisy tsony. Ny aleo amin'ny gara mandrapatonga ary amin'ny kotona fa ary Isotry manoloana ny BMS ary ny postin'ny polisy any vao misy ny are. Ankoatra ny fametrahana parking manokana ho an'ireo fiara dia hisy ny fametrahana polisy munisipaly handamina ny Fifamoivoizana ety amin'ny Petite Vitesse. Lamina izay ahatratrarana ny tanjona hoe Antananarivo madio sy milamina. Hisy ny fepetra ho raisina momba ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny fanazavana trano satria natokana ho an'ny mpandeha tongotra ny trottoir fa tsy hivarotana. Any amin'ny tsenan'ny Fiovana izy ireo no tokona mivarotra raha no amafisany tompon' andraikitra ny kaominina Antananarivo renivohitra.